Zao tsika dia maka ny Rhapsody androany Asabotsy fa 7 amby 20 ny volana Jolay. Ny lohatenintsika anio dia hoe ery anorotoro azy rehetra. Halleluja. Ato amin'ny andin'ny fanokafana dia misy tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Luka 4:7-20. Injo efa nomeko fahefana anitsaka menarana tsy mainko sy anjesy ny rehetra anana fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Halleluja. Fa mila belarina atao ny lelan'Andriamanitra vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny Luka 4:7-20 dia hoy Jesosy Tompo, izao nahitany Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny elatsy. Taorian'izay dia nanao fanambarana mahagaga tao amin'ny andin'ny fanokafana eo ambony izy. Inona ny dikany hoe manitsaka? Ny dika hoe maninjy, manitsaka, mandeha mafy na manosiosy eo ambany tongotra. Ny dika izany ny mampiasa, ny dika hoe ny mampiasa ny hery sy manjakazaka tanteraka amin'ny fahavalo sy ny fahoriana. Hoy ny Salamo 5:7, ianao tsy anosianay ny fahavalonay, ny anaranao no anitsakitsahanay izay mitsangana mely anay. Halleluja. Hitantsika an'izay ny fampiasan'ny teny hoe manitsaka ao amin'ny Salamo 1:7. Izao ny voalaza ao: lioana masika sy ny vipera ho diavinao, lioana tanora sy ny menarana ho hitsahanao. Hoy ny Salamo 9:7. Andriamanitra no aherezantsika fa izy no nitsakitsaka ny fahavalontsika. Halleluja. Manome fanambarana mahafinaritra koa ny Isaia 4:15-20, izay mampiseho ny fahefantsika avy any an-danitra sy ny fandraisentsika ny Asiriana. Ny Asiriana dia hoe ny fanahin'ny Antikristy. Izao ny voalaza ao: anorotoro ny Asiriana ao amin'ny taniko ao ary nitsakitsaka azy eny an-tendrombohitso. Ny tompony ny loha ary sika ny vatany, tongony izay manitsaka ny Asiriana. Halleluja. Averikany, ny tompony ny loha ary sika ny vatany, ny tongony izay manitsaka ny Asiriana. Halleluja. Ankoatra izany, ny fampiasana ny teny hoe menarana sy ny mainka dia manonjo ireo olona mamitaka sy mpanohitra. Ao amin'ny Mateo 2:20-7 ohatra, Jesosy dia niantso an'ireo mpitondra fivavahana hoe menarana sy taranaka menarana izay manonjo ny toetrany sy toetrany mamitaka. Toy izany koa ny Ezekela 2:2 dia milazalaza ny olona mikomy ho toy ny maingoka ary manatsitsanitra ny fanoherany ny fahamarinan'Andriamanitra. Milaza hoe jereo na dia taranaka maditra azy izy. Samy niady tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra, niady tamin'ny tenin'Andriamanitra, niady tamin'ny fahamarinana ary nandeha tamin'ny fitaka ireo antokon'olona roa niresahan'i Jesosy Tompo sy Ezekela mpaminany ireo. Fa isaorana ane Andriamanitra fa efa nomeny Tompo fanjesena tamin'izy ireo. Halleluja. Apahanao sy ny fahambonianao dia ambony lavitra noho ny fahaizan'ny fahavalo ary tsy hisy anjatsy anao izany mihitsy. Dia rain'Andriamanitra. Eto misy vavaka eto, tikanao amerina azy ampanjesen-dahatra tanteraka ary izao anonona azy. Ray malalo, misaotra anao aho noho ny fahefanao nomena anohatra ny Satana sy ny herin'ny fahavalo rehetra. Mpiasa io fahefana io aho amin'ny mpahombiazana, mijoro mafy amin'ny anaran'i Jesosy, manohatra ny tetika entina mamitaka rehetra, ny hafetsena, ny fanodikidinana ary fisolokian'ny Satana. Manjesy aho anio, manjesy aho mandrakizay raha mandeha amin'ny fahamarinan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.